Miarabantsika maraindraina. Fa miarabantsika resaka kely tsika mikasika an'le afera Ambomalaza. Efa hitantsika moa inona zavatra notenenin'ny Fanirisoa. Izy tsy mila miresaka n'intsony satria efa vita ny mission. Zay ny teneniny. Zay zany raha adika tsotsotra zavatra notenenin'ny ministra ny fitsarana ao. Zay. Ya, fa ny miarabantsika rehetra indray zany. Hitantsika iny fanazavany Mamanombana. Tamin'ny Fanirisoa mbola tsy tonga teo amin'ny toerana dia nanakorotana mihitsiny. Nangalana aiza ny ino moa izy ity? Ny sela, ny volo, ny hoho inona namerideny mihitsy Mamanombana zany. Satria mananamana Aostralia izy anaovana ny fanadihadiana. Mazava ho azy fa ny marina rehetra any aminy. Mazava ho azy. Jerentsika amin'ny fotsy miangatra fotsiny. Mpitondra zao, iza nitondra teo, Rajoelina nitondra teo. Efa nisy somary korokorotana zay tamin'ny fotoana iny haitsika rehetra tsara. De Rajoelina zany satria Rajoelina ny akizentsika rehetra zany hoe izy namono an'ireny ankizy reny. Logika ve zany hoe za ny fitondrana efa somary sasahirana satria nisy problème jiro sy rano tao. De iny zany de andeha hamono ankizy ary koa. Nefa de navoaka ny Fanirisoa tsara hoe resaka poison. Famosaviana nafaty an'ireny ankizy reny. De raha iakizen'ny Rajoelina zany tsika de hoe Rajoelina zany nampanirak'olona zany andeha nisy fanafody sakafo reny ankizy reny. Alefatsika lavitra ny eritreritra. Ry zareo contre pouvoir ny manao zay zavatra rehetra idestabilisena ny fitondrana mba hahafahan zareo miakatra eo. Izany hoe averiko ndre mandeha. Ny olo opposition te azo fitondrana farany zay aingana no mitady hevitra anozongozonana fitondrana. Satria efa navoaka ny Fanirisoa mihitsy hoe fanapozinana le izy. Ka tsy logika zany hoe ny mpitondra zay efa iozongozona amin'ny resaka jiro sy rano ny andeha hanao famosaviana botulisme. Hanao famosaviana ho an'ireo ankizy reo mba hialany eo amin'ny fitondrana malaky. Raha alefatsika tsara ny eritreritra. Tsika tsy mijery olona eto za tsy mijery olona zany. Efa niteny impiry hoe ny fialan'ny Rajoelina teo de lesina ho azy. Satria misy lesoka koa tao anatiny tao. Fa tsy hoe hojerena fotsiny hoe rehefa Rajoelina de namosavy zay. Zavatra impossible, tsy logika zany. Alefaso lavitra ny saitsika vahoaka. Na za ty ara mba anisan'ny mitady fiovana koa rehefa hoe bon nasorona Rajoelina zany satria mila fiainana vaovao ny vahoaka, mila fanavoazana, tsy faly an'izany. Na Rajoelina niditra teo amin'ny fitondrana nge mitady zava-baovao, mitady te hanove, de mila mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka. Zafady de manala azy. Logika iny satria be deaibe nitady fanovana, fanavaozana. Fa eto tsika zany de mijeriny amin'ny fotsy miangatra. Anao ve efa destabilisen'olona de andeha anao zany andeha anirak'olona hamosavy ankizy tanora zanaka malagasy. Ny situationao efa enjana amin'ny resaka jiro sy rano. Ny opposition tompoko no mampiasa an'ireny. Mazava be zany fampiresaka amin'ireo olona reo manana maty reo io Ambomalaza io fa mitovy daholo ny version. Mametraka fanontaniana tanteraka zareo amin'izao hoe inona marina zava-misy ohatry ny hafahafa ty zavatra ty. Ry zareo nanao fitaovana
mba afana manala ny rajoelina teo. De ampiasainy zareo reo amin'ny fomba ratsy reo zanak'olona reo. Izay ny tena marina zay. Na iteninareo io ndray madama io vao karama io inona io, ny fahamarinana ny jery atsika amin'ny fotsy miangatra. Jereo kely iny zavatra ny tenenin'ny mamanombana iny. Jereo nareo be dia be reo miresaka ao. Nitaraina hatraty aminay reo. Heno zareo ty videoko ty ary hentsika ny fanazavana iny amin'ny fotsy miangatra. Inona ny teny fanirisoa? Efa impitsika zay na ny feon'ny fanirisoa ary fitantaran'ireo olona manao paorina reo, reo maty zanaka reo. Tsika am'izay tsy tratran'izay zavatra zay, tsy tratran'io fahavoazana grave io. Tsisy aniry mipetraka amin'ny plasin'ireo renireo sy raireo zay namono zanaka reo ho eto amin'ny fotsy miangatra. Tsisy aniry hipetraka amin'ny plasin'ireo fa aza faliny handatsa sy omena eto anareo. Za koa tsy teny hoe mba ahazo anareo ny ahazo an'ireo olona reo, hoe mahavoaza anareo reo fahorian'ireo olona reo, ianareo zay mbola mini amin'ny kipy sy manoana olona be fahatany. Rehefa nanatona tany, efa nazavay teto, rehefa nanatona tany amin'ny fitsarana zareo ny resaka tamin'ny fanirisoa, de hoy izy fanirisoa hoe anareo ve zany mbola vonina itory an'io foana? Io ange na itory nareo atsaiko anareo fa nga miandry ny avian'olona reo fa atankepitsara anao, ianao mihitsy no miteny olo hoe tsy maintsy atao zay tanany ty, fa maninona anao no miaotraotra be hoe anareo zany mbola vonina itory foana? Io nge sarotra be ny tana marina mi fa hoe bon anao foana zany tsika efa sarotra be ny tanan'io marina io fa na ny papasosy ara mbola tsita. Aiza zany na manao ny lazany karoka an'io le hoe tany Australie? Aiza? Zay ny atao hoe midingadinga baka fara ny ratsy nataonao. Io ihany manenjika anao ny conscience, madame ministre. Conscience anao fa tsy milana de fa manomboka miteniteny fatany anao. De mbola sanao koa miteny am'ireo olona maty zanaka reo, satria anao zany tsy amin'ny plasinao izy fa ny anao velona soma tsara ny zanaka anao. De hoe alatsy efa tsy teresaka ny zany tsony anao, izy zany ve de fomba famalina? Ministry ny fitsarana. Ministry ny fitsarana ianao de zany ny fomba famalina hoe tsy teresaka an'io tsony am'ireo olona manam-pahoriana reo. Lalaovinao mihitsy le fatin janak'olona. Za amma Lewis ana eto Tain'Andreas Ravolamanga de sako miteny hoe ianareo zay voan'io problème io reno ankizy maty reny de tsy andry ampiadanana reny fa mbola mamila mamitany missiony aloha am'izay navandoza zay vao mandry ampiadanana. Ianareo rehetra raha mbola misy ihany koa niangatra maty, aza mbola mandry ampiadanana aloha. Vitao jereo iza ny olona nanao ratsy anareo. Mialatsiny amin'ny fianakaviany maty. Tsy mbola mahazo mandry ampiadanana aloha fa jereo iza ny olona navandoza. Zay ny anazy zay. Jereo ity ministra fitsarana ty, jerenareo zay nareo nodimandry rehetra io, tsy mila mandry ampiadanana aloha. Zay. Ianareo reny tanora nareo tokony ho avy ny firenena, fa tsy ny olona tokony gadra, tokony manana sazy telo taona niakatra pitsara de anao fitaovana toatra fiakarana anareo. Zay ny anazy zay. Inona zany mba andraikitra anareo syndicat pitsara reo eo anoloany olona manana sazy tokony gadra no mitondra ny ministera anankiray. Inona? Mba milamina ve atanke pitsara, ny pitsara zany an'Andriamanitra ny fitsarana farany, fa eto ambony tany izay ny antom-pisin'ireo pitsara reo. Usolony Zagnahary ambony tany eto mba hitadiavana ny marina. Fa tsy hoe efa ray taona lasa ty aorina
zay vao iny vao mody hoe andeha Ambomalaza anaovana cinéma eny. Ohatrany nanaovana ny investigation Jean-Jacques Rabenirina koa hoe efa enim-bolana indray vao anao Costa. Anareo tompoko ny fitsarana fa ny andro farany ray ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ho an'ny famarinana. Taona ty aoriana zay vao iny anareo andeha Ambomalaza fa hitadiny marina aza vezivezy amin'izany ny sain'olona mody atao hoe miasa anareo. Ny famarinana de io koboninareo tsy avoakanareo ao. Adressé amin'ny ministry ny fitsarana ty resaka ty, partagenareo maximum. Taona ty arina ny fahamarinana nefa de ao aminao ao. Manina raha mitony teny fa aza atao fitaovana le ankizy fahafatesana ankizy Ambomalaza. Ataonareo tohatra fiakarana eo amin'ny fitondrana. Zaho de tsy mbola kitika ny Mikaela fa izy tsy teo tamin'iny. Zavatra hafa indray no itenenana ny PRRM. Fity de tena i ministra faniriso mihitsy ny ty resaka ty. Tabataba anao taty a France mikasika an'io. Laza miara-miasa amin'olona Australiana iny, inona zavainy mamanombana iny. Tonga eo anao avonavona ataonao an'ireo tompo-pahorinareo. Reo mananjanaka maty reo avonavona. Anao ve ministry ny fitsarana ve anao de sanao miteny hoe na io nge na anareo tsy ahitany marina io nareo zavatra efa tsy tokony hoana za fa raha ohatra ka hitorona anao tena sa hitoronareo. Hoy mitory ny olona ianao mihitsy ara ny tokony ametraka an'izany tena itikariko an'izany fa manina anao miandry ny avian'ireto olona reto fantatrao fa hitory reo fa mananjanaka maty reo zaho tsy teny hoe mahavoazo anao fa ny zanakanao innocent tsy mitovy aminao. Tsisy idiran'ny zanakanao ty. Ary tsy teny aminao hoe mba mipetraha plasin'ireo olona reo anao. Fa raha mbola za koa de tsy mbola mandry ampiadana nareo ankizy maty reo fa hahita nareo. Mila mamita mission reo misy zany angatra zany. Alahelo maty zay natao hoe karma. Androany anao vao hoe andeha Ambomalaza ohatra nataonareo Jean-Jacques Rabenirina koa. Efa enim-bolana zay vao anao Costa manina tsy nataony Costa tamin'ny andron'iny. Mba jerena hoe nisy raty eo sa ahoana. Miparitaka tao ve ny vatan'le olona sa ahoana. Fa de loka be fotsiny lohan'ny Jean-Jacques Rabenirina de tsindrinareo any. De ianao zay ministry ny fitsarana de tsy mba manao aiza le garde du corps tokony anisany tokony atao akety amin'ity nda tadiavina fa de hoe sy tonga ny garde du corps de vita. Fa raha mbola misy koa ny angatra an'ireo zaza innocent ho avin'ny firenena be de be 50 mahery maty reo zay nataonareo fitaovana hiakarana amin'ny fitondrana. Tsy tafavoaka velona eo nareo. Zay ny anahy zay. Tena tsy henatra tsy tahotra tsony fa de tsy voatako nanao tsony fa de hoe tsy mila miresaka amin'iny tsony areo aveka avinavina amreto olona manam-pahoriana zay nanatenanao satria anao nitabataba be hoe laza hitadiny marina Rajoelina hoentina amin'ny logika ny zavatra. Za ve fa olona voazongozina vahoaka efa mitabataba jiosrano de iny zany anirak'olona andeha amin'ny savy zanaka malagasy ary. Rajoelina nga ny eritreretra te hiala ny fitondrana zany de andehanao zavatra ohatra an'izay indray. Ianareo nefa te hihinan-kanina fa te hangalatra eo fitondrana de manao tous les moyens. Satria ity hevitra anankiray ty tsy mahalaza eo de aleo tadiavana anankiray tsy maintsy misy olona atao victime tsy maintsy misy olona vonoina eto mba hafana miakatra amin'ny fitondrana. Fa ny marina amin'io ho anareo vahoaka de ao amin'io ministra faniriso io nahita boutilisme zao tsy anjery daholy mikasika an'io. Ny nataony Rajoelina de nitsabo sisa. Fa hainy faniriso tsy anjery ny mikasika nafatesan'ireo zanaka malagasy 50 mahery reo. Dika zay any aminy. Mila miala teo izy de samborona alohany anamborana azy de fa misy azy ny telo taona tsy nivotany
tokony gadra iny olona iny. Efa eo piblienao daholo ny saziny. Olona gadra no lasa ministre fitsarana, olona gadra no mitsara. Tsy maintsy miondana olona maromaro izy ampidirina any prison any, na ny olona tokony apiditra azy any prison alefany any aloha, de am'izay tsy afahana mikitika azy. Izany mbola tazominao amin'ny fitsaranao. Ianareo syndicat, manahoana ny conscience anareo? Ny lehibe nareo mpitsara olona tokony gadra. De ino zany no loavinareo ao? Firy nareo ao hanaiky tantanan'olona manana heloka tokony isazy? Firy nareo amin'ny fitsaranao? De ho aiza zany ny iafaran'ity fahamarinana ty? Ze olona manana ny rariny rehetra, ino no ampidirina? Fa ny soa io ny olona manana ny rariny gadrainy. Fa ny olona dahalo, io miara-miasa am'zareo satria mitovy aminy. Satria reo mahay ny afera malotony de tsy samy managadra satria samy mangalatra zareo mianakavy de fampiaro. De reto ny atao bouc émissaire reto. Ny ankizy GNZ ze mitady fahamarinana, mitady fivavahana, fanavaozana, ino ampidirina ponja? Satria reo tsy anaiky an'ireo mafia be tondra reo, de reno no ampidirina ponja. Fa ny mpiara-miasa am'izay manana dossier goavana, non, tsy ampidirina ponja. Zay rehefa olona mibaby heloka no mitondra ny fitsarana. Ohatran'izay. Ka anjarantsika avao ka mieritreritra hoe angina ve tsika amin'io zavatra ataony fanirisoa io? Fa raha za manokana, efa tsy toko minisitra fa ela iny. Jereo nge fandikan-dalàna ataony eo io anaovany any ACC io. Efa nitakina hoe andao ravana ny rafitra rehetra. Tsy navela aloha satria maika te hiditra zareo mianakavy de namboarina vola satria ainareo ihany rakoto arsomo am'ty resaka mony ty. Am'ty resaka mony ty. Ainareo ihany rakoto arso. Ze manome azy any de efa andao tsika rindray. Hitra ndray de andao tsika rindray. Azo raisina fa tsy mitombona. Azo raisina fa tsy mitombona. Ho faty eo amin'io place ACC io zay ny faniriny rakoto arso. Ho faty eo miaraka amin'ny vola beny. De avy eo am'izay rehefa mipetraka eo olona nametraka anao teo am'izay amin'io fahavoazana io de eo anao mahita ndray hoe reto ndray tsy izy reto. Asorinao ndray de rehefa tsy vitany asorinao de mbola enjenao ndray. Dika zay olona maloto zany nametraka anao, tokony miala mihitsy anao aloha amin'ny fitondrana satria olona enjeny lalàna nahitanareo dossier nametraka anareo teo. Olona maloto nahitanareo dossier voandroany ka iny nametraka anareo teo. Miala teo mihitsy anareo zany aloha. Satria ka olona tsy mazava ka reto le nametraka anareo reto. Ianareo ny miala zany aloha. Raha vao ACC io de mifidim-piambana vaovao zay vao mametraka olona am'izay reo izany hitantana firenena mandrapaha. Fandikan-dalàna tena efa mangala baraka mihitsy tena hoe hoaiza le Madagasikara. Iza mitondra Madagasikara? Olona ohatrany ahoana? Manao modely ratsy ho an'ny tanora. Fahamarinana sy fanavoazana ny tadiavina. Fa sy fanambotrina firenena ohatrany io. Izay ny zavatra resako eto koa anjarantsika malagasy aoka tsika tsy mba ho fanatika fahatanana hoe manohana olona. Aleo mba manohana fahamarinana reto miainga amitsika de nareo ve de mbola mieritreritra hoe de zao ve? De izy ve zao? De mety ve zao zavatra miseho zao? Jereo no mahazo an'ireo olona reo. Ranomaso atratra mba ho le olona nantenaina io ny vadika io. Tsy mila miresaka tsony ozy fanirisoa matsy an'ireto olona manazanaka maty reto. Satria azy ny tadiavina.
azony kazony le fitsarana miaritry ny fitsarana io mba tsy hanenjena anazy satria izy mbola manana sazy 3 taona tranomaizina de io ny azakazany voalohany mba tsy afana manenjika azy eo izy mikomande eo aveo de menasena daholo zay mitaditady amokany marina fa za de tena mbola mitanao miangavy anareo mpitsara rehetra tsy faniry soa rery any no anombanareo ny imaginareo asoronareo tany io roanareo tao fitsarana tao io tsy olona anankiray ny de ameridenareo ho hitatsika eo raha io Mikaela io ny andeha hiaro azy na io siteny io andeha hiaro azy roanareo tao fa olona dahalo ambony latabatra mitondra firenena ny andeha hitsara tsika mianakavy ao olona dahalo manana sazy 3 taona tranomaizina no andeha hitsara ny vahoaka malagasy aiza moa zany tsy isy ranjary ny firenena fantany olona rehetra nge zany afaka samy manao ny ataony satria izy modely ratsy ho an'ny firenena izy roanareo tao izy idio selenareo ny birony aza velanareo hiditra azavao aminazy fa ianao tokony aria figadrana ry andre tsy afamy plasinao na ny tanora fa tsy ato amity fitsarana ty vita aloha ny sazonao madio anao zay vao azo eritreretina hoe mety hitondra firenena raha pitso afaka pitso mila io tsy fidanana loko na orange na bleu na fotsy na jaune citron rehefa manao tsy mety gadrana surtout olona mibaby sazy izay mahatonga ny maranty Jean Dide lasa galabina be reny satria olona dahalo andeha hitory dahalo tsy ataony maranty Jean Dide laivona eo izy mihitsana hatramin'ny tsinay maintiny ary raha andeha hitory anazy ianao raha olona manana sazy andeha hikitika anano na samy magistrat ao tsika mianga amitsika vahoaka le izy de ianareo mpitsarehtra ao mba amietsenareo re tompoko bajereo le fahoriny malagasy dahalo no lehibenareo ao de mijery fotsiny nareo savy anareo tsy kombakomba ray amin'ny fanirisoa anareo mpitsarehetra ve tsy kombakomba ray amin'ny fanirisoa de mijery fotsiny ve nareo sendika manina raha mihetsika seleo ibrony azavela hitrao izy ola mivola foana ny manahira anazy zay namaiky anazy teo tena madesi olona za tam voalohany tena hoe faly hoe ivoaka daholo marina zao inona koa mandeha manenjika mandeha ny ravato mangano Maurice mangorombolana atao zareo mianakavy mamivarotra tanindrazana manondrana volamena ny ze zavatra tsy nety rehetra nataony fitondrana fanesatra amizay tokony tsy miverina itsony ny zavatra tsy nety ze nataony fitondrana ny fanesatra amizay tokony tsy miverina intsony zay ny atao hoe fanavoazana fa ity toko de tena fahavoazana tanteraka de mba mietsenareo re toko anareo mpitsara rehetra ao mba tahin'Andriamanitra nareo re raha mbola manana conscience ihany mpitsara nareo dika zay nareo solony zagnahary ambony tany eto solony zagnahary ambony tany eto anareo mba mandraisandraikitra nareo fa olo tokony isazy ino lehibe ny fitsaranao roanareo tao izy selenareo ny birony azavelany itsakao izy fa nanovaly teny io fotsiny ara de fitsarana azy misy zavatra maloto izy ambadiky ny ambo malaza io any aminazy ny marina rehetra fa tsy avokany izy mahafantatra azy rehetra fa tsy avokany fa tsy valy tenina mpitsara zay nianatra manampahaizana ianao an'izany hoe ianareo fe mbola vonina itory tsy olona manampahaizana tsy zany ny fomba famaliny raha ohatra mpitsara milamina izy fa izy tena hoe mpitsara maloto mbola itory ve nareo io nge saratra be ny tana marina fa hoe ataotao foanany zany de nampapasoasy ara mbola tsy hita anao ve olona nianatra mba le fahasolavitra ny saina re olona nianatra ve mpitsara ve de zay fomba famalinao dika zay anao ny ambadiky io zavatra io mafa ianao no atao kety voalohany vitanao no sazonao 3 taona de aveo no miditra ndray ty resaka ambo malaza ty ale fahasolavitra ny saina zay fotsiny teneniko anareo zay fa mba tsy za tena tsy teneniko tena za tsy te hipetraka am'le place ny ray aman-drenireo zazareo
ary nareo koa ngamba tsy tepetraka amin'ny placen'ny ray aman-drenyreo zareo nafatana biby ary mbola isy asiny fa de zany ny anaovana andreo olona reo mba miantsenareo mpitsarehitra ao mba miangavy anareo za aza velehitra amin'ny bureau olona tokony isazy iny roanareo tao zay ny androany zay aloha mikasika an'iny fa de hitatsika eo fa ho avindray ny JJR ndray fa am'le 9 ny fitsarana ny resaka mikasika ny Jean-Jacques Rabenina na de mbola ifaniso foana ny manapa-kevitra ao zay mahatonga anareo resa miteny hoe reraka eo foana anao madama fa tsisy marina ho hita eo miady tsika miady tsisy tsy miady zany ny fahamarinanao resaka fahamarinana ny resako eto za tsy miresaka olona fahamarinana ny resako fa tsy olona hoe mangorombola hoe izay zany anaovanao tsy maintsy mitady olona atao victime anao zany mba hiakaranao amin'ny fitondrana no oka mba hijanona zay zavatra zay satria fanovana ny tadiavina miala fanirisoa tsy mpamono olona raha tapaka lalandrao teo moa zany ray aman-drenireny zareny re tsy te resaka an'izany tsony asatra beny de zany hoe de olona disy fanantenana tanteraka ny olona zay ny anatenanao nefa de anao de nitabataba taty andafy aty hoe tsy hitanao zao namono olona zao vita misy anao fa niala le fitondranam-panjakana niala rajoela de niakatra anao de nifiranao ny olona mba vehivavy ihany anao vehivavy ihany anao mananjanaka koa anao fa za mialatsiny amin'ny tompokavana le manam-paorina fa nareo zay maty rehetra tamin'iny 10 mahera de mbola tsy mahazo mandry ampiadanana aloha fa mitsangana ianareo fa ianareo rehetra reo zay navandoza reo ny fatin'ireo de miaraka matory aminareo sanandro zay tany alenareo de miaraka aminareo fatin'ireo karma existe za koa mba niteraka za mianadany zanako za tsy tepetraka amin'ny placen'ny mamanombana mihitsy hoe mianadany zanany hoe maty nony fitiavana sezanareo fangalana pouvoir anareo de mila atao victime zany reto olona reto mba hafahana miakatra ao anozongozonana ny rajoelina nasorona zany tsy olana zany satria ny olona rehetra mitady fanovana fa le olona zanaka malagasy ataonareo fitaovana za tsy d'accord zay fotsiny anazy le zanaka malagasy ataonareo fitaovana za tsy d'accord ianareo te angala fahefana afaka alenareo ny fahefana amin'ny fomba rehetra zay azahoanareo azy fa aza atao fitaovana ny zanaka malagasy ka rehefa azonareo am'izay le plasy satria nefa nareo de nampana tena be inonareo za tsy te resaka an'izany tsony zany efa tsy tangeny marina am'izany ahoana ianao nampana tena fa hita ny marina io ongotanao hatramin'ny volony maty ny hony maty hitadiavanao an'ity resaka botilisme anao ty mahavoazo anao ny botilisme ny teneninao zay fotsiny mahavoazo anao ny botilisme zay ny teneninao nahitanao plasy eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao fa roanareo tao olona tokony higadra no lasa mitsara aiza koa nisy an'izany olona migadra ny tsara mba nareo mpitsara rehetra ao ny avocat rehetra ny syndicat ny mpitsara rehetra idinareo ny varavara ny faniriso fa olona tokony higadra ny iny no mahazo toeranao iny so de tsy tonga saira nareo ty iny ve de ho ampy anareo rehetra ao reo mpitandro filaminareo fa mahainy maro nareo fa miandry satria nareo tsisy mitaraina de mijery reo fa reo fa miandry fotsiny reo mpitandro filaminareo zany teny anareo an'izany miandry anareo mitaraina fa manampy anareo reo idinareo roanareo faty agny izy aleo roao ziskanosy mandeha tongotra aza mena anazy ny tobila aleo sesiny vahoaka eraky ny hosegny eraky ny anosegny izy angao sesiny vahoaka ziskariany 13 mai agny zay ny androany aloha fa mbola ho avy indray ny resaka jirofran'ny robaba satria président teny efa mandeha tsara ny jirofrana jereo ny klinika misy ny zaza
zazakely miaina amin'ny akouveze sy ny oxygène sy ny ana rehetra mitomany be ao tsisy jiro tsisy nino nefa président teny zao fa mandeha ny jiro eran'i Madagasikara fa mandeha ny rano tsy maintsy takila eo jiro sy rano satria io nanasorana ny rajoelina teo de tokony efa tsisy anintsony zao ary président PRRM mihitsy ny teny hoe efa mandeha ny jiro sy rano eran'i Madagasikara tsy tokony hôpitaly ny zazakely mihitsy no andeha ho tsisy jiro jereo vidéo publié koa be debe miparita koa izy jereo le zazakely sanatria ve de ho victime regny sanatria ny vava amin'ny resaka ty jiro zay efa tena hoe mandeha eran'i Madagasikara ty miantso anary majangary rehetrarehetra tsisy an'izany ety jiro sy rano mandeha zany madame Lewis capital raha io jereo le zazakely mitomany io zazamina vava miankina amin'ny jiro ny jiro ny iainany anaty couveze nefa tsy manana zay ny manaraka zay fa misaotra antsika rehetra mirary soa ahitany rariny daholo fa marinana neto za tsy ahoako nalainareo sariko ratsy be ny antony resako eto tsy andeha geste aminareo de tenegniko anareo zany na ina ataonareo sariko na ina ataonareo sariko nareo makamakany sariko regny publienareo ratsy tare zao hoe tsy geste aminareo ny andanako eto fa fahamarinana ny resako eto tsisy raraiko anio afaka alainareo ndray sary ty ratsy tare mongo volo zao hoe za ohatran'izao mihitsy ny za fahamarinana ny resako eto fa tsy andeha geste aminareo de tenegniko anareo zay anareo compte fako vitsivitsy ao olona ray manana compte fako 10 mandeha mikomante eo efa ty daholo ny lista aty amiko aty hitako ny anaranareo tompony telefona tompony puce manana compte fako 10 hitako zay koa matonga teny eto hoe mba grave koa ny renseignement azonay anareo ihany mifamono faty ao zay de tenegniko zay na ratsy tare ataova attaque physique tsy kwa zany na ratsy tare za na mongo volo za tsy maintsy miteny fahamarinana fa tsy andeha geste aminareo ny aleako eto zay fa raha tsy tafiditra anatin'ny lohanareo ny fahamarinana de mandiavanareo ny fahorian'ny vahoaka malagasy sy ny fahorian'ireo olona manana zanaka maty reo saotra tompoko madame Lewis mirary soa rehetra mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana zay manam-pahoriana mankasitraka